Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa ato amin'ny info izay, tonga soa ato amin'ny kanto info. Manana vaovao maromaro izay nangonina ho antsika rehetrarehetra mpanaraka, ho antsika rehetrarehetra izay mpakafy ny kanto info sy mpakafy ny info izay. Androantsika naraka orona tsara kely iray izay reportage na ankizilahikely tantarany Hamirou, zazalahikely valitaona izay nodimandry noho ny Kapoka nahazo azy izay Kapoka nataon'ny nenitoany izay nitaiza azy. Ity orina tsara ity dia hiarahantsika amin'ny andro randrian'Arimanana eo amin'ny sariny solon'alaina rakoto Arimanana. Tsy tazana elanareo hafa avelako nareo manaraka avy hatrany ary manasanao ary anaraka ny orina tsara izay mampalahelo, mampihetsi-po, atombelohany ka hatramin'ny tsy toy mijery azy. Namoy ny ainy izoma 10 octobre lasa teo i Hamirou, zazalahikely valitaona, miara-mipetraka amin'ny nenitoany nambohidra peto sy ity zazalahikely ity ka io mpitaiza azy io ihany no ahina mafy navanina ny loza. Vono sy ratra nahazo azy tao amin'ny lamosiny, ny lohany ary ny tongony mantsy no nambaran'ireo mpitsapy fa nitarika ny fahafatesany ilay zaza. Efa nadoboka ponja moa ilay nenitoany io zaza io raha nitodi-doha ho an'ny morondava, tanàna fihavian'ny kosa ny razana. Ito amin'ity tanàna ity no niara-nonina i Hamirou sy ny anabaviny rainy telo taona lasa teo izay no tonga teto Antananarivo ary niara-nipetraka tamin'ny nenitoany tety ambohidra peto sy ity zazalahikely ity. Tamin'ny zoma 10 octobre lasa teo io dia fihetsika fibedesan'ity nenitoany ity azy teny an-tsena no tsy karitry ny fiarahamonina ho niantoany herisetra nahazo ilay zaza. Nihinana sakafo masaka teny an-tsena i Hamirou tamin'ny atoandro io kanefa efa nikaroka mafy ilay nenitoany. Teo ny voakapoka voalohany ilay zaza ary notariany ilay nenitoany hody izy. Tamin'io fotoana io izy efa maraina zany io zaza io no nikapohany. Any ny zavatra hitaka nanomboka teo amin'ny tamin'ny sasany teo dia maheno amin'ny masera zany satria izay moa ny filazana eny anarany. Maheno amin'ny masera mibedy an'ilay zaza. Dia rehefa avy eo nivoaka ilay zaza, dia nivoaka teo an-davarangana ilay zaza teo amin'ny tohatra teo. Dia mbola miteny ihany izy zany ao an-trano, laza ilay zaza nidina. Nivoaka izy no ny avy eo dia izy mivoaka iny no miantso an'ilay zaza hoe mekara, miferena. Dia angamba tsy mety nidina ilay zaza. Dia hitako mihitsy izy nidina ny tohatra ankatezera. Tsy haiko na mbola nitady zavatra izy zany kapohany an'io zaza io na ahoana, fa teo eo amin'ny 2 minitra ny nidinany teo maheno zavatra mikapokapoka be kapokapoka dia teny ilay zaza hoe ay, dia tonga dia tserony mafy be hoe mangina mangina, izay ny zavatra eny. Ny arivan'io zoma io ihany dia natsikaritra fihetsika hafahafa avy eo atokantranon'ny Hamirou sy ny nenitoany ny mpiray vodirindrina. Somary niakanidina ny tohatra ary nivezivezy toa taitaitra izay ilay nenitoany Hamirou ka namailomailo ny rehetra. Avy eo lasa nandeha jery ny havandry zareo satria misy havandry zareo zany tsy lavitra misy an'io toerana io. Tonga teny anefa tsy nahita olona tao amin'ny izay ny zavatra fantatro. Hariva tokony tamin'ny 9 latsaka efa tonga zany ilay madama misy olona niantso hoe andao hoe tsika mba hijery an'ilay zavatra miseho ao masera ao fa misy zavatra hafahafa ao. Nanomboka vorivory ny iray tanàna saingy nanity trano ary nanao fihetsika nandroaka ny fokon'olona sady nanity ny tranony ilay nenitoany Hamirou. Ilay zaza kosa tsy tazana teny an-davarangana mihitsy. Dia lasa nandeha voatafakatra ny lalana teo ambadiky ny tranony masera, olona mitomany no henoko fa zahay akory tsy miditra tao an-tanàna dia nampiantso mpitandro ny filaminany zahay. Ny fianakavian'izy ireo izay fantatra ihany koa fa tsy dia mifankahazo amin'ny loatra no nigogoko ny tomany raha vao niditra tao an-trano raha iny avy niasa iny. Izay tomany izay no nahalalany mponina fa maty tao an-trano ilay zaza. Zaho zany niala tamin'ny 5 sasany aho nisy niantso
hoe andao anao fa marabe itorana le zaza dia nandeha aho zany nandeha taxi ara za avy any amin'ny fiara tonga aty misité satria haka an'le zaza dia tonga teto moa za dia niteny reo vahoaka reo hoe nahita zavatra anao fa nikapokapoan'le zanakanareo tao ainge le zazakely iny ay veo aho dia za io any rain'olona kany anaty trano dia nandeha lasa ao an-trano tonga ao an-trano efa misy olona marobe zareo ao dia za no tonga tany natambadamy delege ato tonga teo za nanday ankizy laroa satria hibatan'le ankizy hoentiko any amin'ny hopitany dia tapiteteko moa le zaza nitrapana efa sambolobe daholo zahay dia tapiteteny le zaza fa maty dia naninona ho ahy izy teneniko an'le havanay ho izy fa tsy nataoko inany hoe izy fa nikapoako tamin'ny tongotrany ay veo any kapoana tamin'ny tongotrana ve dia nahafaty anazy ho izy zany za dia ny olona moa fareko ny isafan'olona ny teny tanamiko reo manodidina amina eto hoe ny vononiny akio ny vonoen'le avanareo ao le ankizy dia izay zany ho eno taorian'izay ny vahoaka marobe no tonga teny amin'ny manodidina ary nikasany amony ilay nenitoany Hamirou ikasitana anazy. Efa raikitra ny tora-bato sy ny fikasana andoro ilay trano saingy tonga raha-potoana ny mpitandro filaminana. Raha nambaran'ireo nanao fizahana mantsy dia fantatra fanody mandry noho ny vono sy ratra nahazo azy ilay zaza. Tapaka ny taolan-damosiny, mangana avokoa ny tongony sady mivonto ary ny ratra tao amin'ny lohany izay ambadiky ny sofiny no nitarika ny fahafatesana. Vao sambany ity zazalahikely ity no niaran'ny Kapoka sy ny fibedesana ataony ity nenitoany ity azy hoy ireo mpiray vodi-rindrina amin'izy ireo. Vehivavy masika loatra ity nenitoany mitaiza azy ity ary masera no fiantsoany manodidina azy noho izy voalaza fa efa niovana nanao masera taloha saingy niala tamin'izany taty aoriana ka io izy mipetradrery amin'izao io. Efa mamona ny zaza foana izy teo amin'ny herintaona eo ngamba ny mipetrahany zaza teto amin'ny tao amin'ny ramatoa io ny fahafantarany olona anazy hoe masera satria izy masera ny ary fa io zaza io dia tena efa anjany ary efa nisy zokony zaza io mipetraka tao amin'ny ramatoa io dia matikapoka ohatr'izay dia mitsoaka le zaza tany amin'ny tsenana misy be tany izy miafina tsy ny herinandro ny olona nahita satria nalefa tamin'ny radio sy ny tele tamin'ny vahitady zaza zokony zaza maty eo ary ekeko koa fa io zaza mipetraka tao io dia misy fotoana efa mitsoaka nandritry n'ilay atandro ary efa hariva be tamin'ny 6 alina vao hitany tany anaty kria tsara le zaza izay aloha fahalala ary zaza io maty ny kapoana fa tsy maty ny hoe aretina ao ohatr'izany satria maraina ny azo mahay zaza io mbola hitako manasa lavarangana azy tohatra eo zahako manasa tongotra eo atokotany. Itakilan'izany rehetra izany nefa tsy nanampony mety ho iafarany Hamirou toy izao ny mpanabe azy tany an-tsekoly. Nanambara mantsy ny talen'ny sekoly fianaran'ity zaza ity fa tsy dia hita taratra loatra tamin'ny Hamirou ny fijaliana na fiainana herisetra nandritra izay tao-pianarana 3 nianarany tao Ambohidrapeto izay. Hamirou moa zany hoe année scolaire 2019-2020 zany izy tonga teto voalohany. Deuxième trimestre izy nety taty amin'ny teto avy any Morondava. Taty moa zany anapahan'ny dadany. Dia ny antony nanontany azy hoe maninona taraiky be vao tonga dia hoe marary mafy ny mamany any Morondava dia nalaina nipetraka aty aminy Hamirou. Mbola vao 5 taona monja i Hamirou no tonga tao amin'ity sekoly ity. Mbola tsy nianatra mihitsy tamin'izany ka nanaovana kilasy spesialy. Nanara-maso be ny fianarany ary sarotiny fatratra tamin'izany ity nenitoany ity hoy ireo mpampianatra ka vetivety be dia naharaka ny kilasy amin'ireo mitovy taona aminy izy. 5 taona izy tamin'izany dia zavatra nisy tamin'izany hitany anisan'ny ankizy hitanay miadana Hamirou satria raha mihoatra amin'ny ankizy rehetra zany izay ankizy sahirana manana olana raha-pianakaviana dia tsy hita taratra tamin'ny Hamirou izay satria na fitafy na fitaovana entananitra na goûter tena hoe tsara daholo ny nenazy. Dia taty koa moa zany tena hoe manara-maso ny fianarana satria na dia hoe kahie maloto fotsiny ara dia karaha ny taty an'ity fanazavana amin'ny mpampianatra. Dia izy moa zany vao sambany vao nianatra dia ohatrany hoe nanaovana kilasy exceptionnel kely izy aloha tao anatin'ny iray volana izy nampianarina nanomboka hatramin'ny ranso ohatr'izany dia vita ny iray volana dia tonga dia natao CP1 moyen izy
izy efa lehibe taona dia nalefanay moyen izy dia manaraka dia mipasy CP1 avancé izy ny 2020-2021 dia zaza mahay Hamirou tafiditra anatin'ny 3 premier foana izy. Tranga tokana indray mandeha ihany tamin'ny tao am-pianarana lasa teo no nahavariana ireo mpampianatra satria hita nisy mangana sy naratra izy tamin'izay fotoana izay ary nilaza ny talentik'olo fa raha sanatria miverina ny tranga toy izao dia andray fepetra ary tory ny sekoly. Farafaran'ny mois de juillet 2021 no nisy zavatra kely nyseho fotsiny izay tonga dia am-pianarana Hamirou somary misy mivoto ny lohany dia ny tongony mivoty dia somary mangamangana misy ferifery dia ny sofiny koa izany naratra. Tamin'izay moa nentina niakatra tetỳ ambony izy dia mizaly masina fanafody Hamirou nanontaniana raha tsy miteny fa zavatra fantatra fotsiny hoe nikapoka aty izy dia izay hoe inona nataonao dia tsy miteny mihitsy Hamirou. Izay ihany nitranganisy tamin'izay aho izany moa naka mesura kely hoe alaiko sary dia hotazomiko fa raha vao miverina fandroany ty akty ity dia zako no hitondra andarahany manam-pahefana dia mandra-patafitra ny tompianarana tsisy nina seho tsony vitany ny scolaire 2020-2021 tsisy nina seho hiditra ny scolaire 2021-2022 indray izany passe CP2 izy tamin'izay dia nanao réinscription tatyany tonga teto mbola tsisy nina teo Hamirou nianatra izy nandritra an'izay nidiranay 1er septembre ka hatramin'ny zoma teo tsisy nina seho mihitsy tsy nisy mihitsy izany hoe zavatra seho hafahafa no fa indray mandeha fotsiny Hamirou no taraiky be hoe tamin'ny miditra amin'ray sasany izy dia tamin'ny telo vao tonga dia mitomany matahotra an'ilay tara dia hoe nanino ianao tara dia nampanasany tatirana ny lavako ve. Anisan'ny zavatra tsy karitry ny mpanabe kosa nefa fa zaza tia manao raharaha tao an-tsekoly ary kamokambokody Hamirou. Tamin'ny larobia talohan'ny zoma izy taray hoe kapohany tatira dia mety efa nalaelo elo izy izany tamin'ny dia malaindaina ny hody aloha izy fa mijanona ao amiko foana izy elaela izay vao mily dia izy tena tsy mianatra be izy fa mitaraina ankiana izy indraindray rehefa le kapohany tatirany any an-trano dia mitaraina ty-ankiana izy hoe izany rehetraresy kapohany tatirany dia miteneniko fotsiny hoe sao dia misy ditra nataonao izany dia lazainy za raha ny tena miasa be mihitsy any an-trano ataoko daholo ny raha rehetrarehetra maka rano manasa lamba mikosotrano misy daholo dia misy za hoe dia inona fotsiny izany eto an-tatyana hoe tsy miteny izy. Tahotra ny ilay nenitoany no mampanahy ireo mpanabe fa tsy famonoana sy herisetra tahaka izao mihitsy. Izy tena nahay izy le taty koa moa tena manam-pahaizana be dia mampianatra azy any an-trano dia ampian'ilay tatyany ihany izy lo any an-trano sady za manampy anazy am-pianarana. Tsy mba no heverin'ireo mpampianatra mihitsy araka izany nisy tranga herisetra toy izao ianan'ilay zaza ny atokantranony ihany. Raha any hitan'izy ireo eo anatrehan'izy ireo isan'andro mantsy dia solondreny be fitiavana saingy masika be kosa iny nenitoany Hamirou. Raha za mieritreritra sady tena tia anazy le tatyany no sady tena masika be aminy fa masika tafahoatra fa misy fitiavana ihany ao anatiny. Araka ny ango-baovao sy ny fanadihadiana nataonay kosa dia fantatra fa any Amoron-dava any no monina ny ray aman-drenin'ny Hamirou. Ny dadabeny no tonga nanatitra azy hipetraka dia Antananarivo mba hipetraka amin'ity nenitoany ity telo taona lasa izay. Raha ny nambaran'ny mpiray vodi-rindrina ihany dia tsy zaza voalohany no tazainy ity masera ity zazalahikely ity. Fantatra mantsy fa efa nisy zokony roa nipetraka tao izay samy zokin'ny Hamirou avokoa ka ny iray voalasa fa mainy rano mangotraka dia nandeha niverina any amin'ny ray aman-dreniny. Ny faharoa kosa tsy nahazaka ny fitaizana tao ihany koa dia nitsoaka ary ny fahatelo dia i Hamirou izay nahita ny fahafatesana tao. Tanay azy teo aloha ny fahitako an'le zaza mipetraka rehetra tao telo. Ka ny zaza voalohany ny antony nahalalako azy hoe niala tao
dia noho izy voan'ny rano mangotraka zany nentina niakatra nakany ambony nentin'le zaza dia mitobaka tany amin'ilay zaza fa tsy masera akory ny nanonaka rano azy. Dia ny faharoa noho n'le kapoka atao masera amin'le zaza faharoa izay no nampitsoka an'le zaza. Dia noho ny hitany fianakavianana le zaza dia mipetrapetraka kely tao dia lasa mody dia tsy miverina tsony. Dia io zaza fanotelony io maty io ny farany tao dia izy maty io. Ireo zaza ireo fa ny fahalalana azy araka ny filazan'ny havany dia zaza rairay ireo zaza ireo anavahany masera zany. Zokony zany io lehilahy io dadan'ireo zaza ireo. Fa izay aloha tsy mahafantatra izay misy an'le lehilahy io na aiza na aiza satria zareo olona tsy avy eto Antananarivo zareo fa avy any amin'ny faritany. Ny zoma 10 oktobra lasa teo no nitrangany tantara mampalahelo tena ambohitra peto ity raha tsy haivina. Io alina io ihany dia nosamborin'ny zandary tao amin'ny tokantranony teo ihany ny nenitoan'ilay zaza. Ny talata 9 jolay teo ihany kosa no niakatra fampanoavana teny Anosy ny raharaha ary nadoboka vonjimaika eny amin'ny fonjana tanimora ilay renim-pianakaviana mandra-piandro ny fotoam-pitsarana azy. Ny vatamangatsiaky n'ilay zaza kosa dia nitodi-doha hihazo ny morondava tanàna fihaviany. Amintsika ray aman-dreny raha misy tompoko ny fandefasana ny zanantsika any amin'ny havatsika na piray-tapo na ataoko hoe ray aman-dreny mba olona azo antoka re tompoko hoe ametrahana ny zanakitsika. Fa rehefa hitanao zany le havanao fa masitsika tazoma eo any ny zanakao. Fa dia raha ohatran'izao matimaty foana ny zaza tsy manatsy. Izay tompoko fanasaotra. Mino hafa nahamperitreritra asika rehetrarehetra iny tantara kely iray iny. Tsy manana commentaire itenenina fa tsipiny tady hoy fitentsika izay dia ampy mieritreritra ny zava-nisy sy ny zavatra iainantsika amin'ny manodidina. Amin'ny manaraka indray manome anao tantara orona tsara hafa indray manome fotoananao indray manaraka ary misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Veloma daholo tompoko.